Fa ny fanontaniana apetraka amin'ity texte ity dia momba ny finoanao. Ahoana ny finoanao? Matoky an'iza ve ianao? Averiko Andriamanitra fa raha ianao matoky amin'ny rainao, amin'ny reninao, amin'ny zanakao, amin'ny famonjenao, dia ho diso ianao. Dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara araka ny Lioka 4:12 hatramin'ny andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:30 zavako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nizy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao tamin'ny hoe: raha misy manaraka ahy ka tsy mankala ny rainy na ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Nazovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka ao aloha mihevitra iza ho lany hanaovany izany, na misy havitany aza na tsy. Fandrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia handatsa azy izay rehetra mahita ka nanao hoe: io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha handeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka ao aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 2 alina izy na tsia. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray, dia mpitondra tenina izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy, fa harena ny olona izay manantsofina ho enty miaino, aoka izy hiaino. Amen. Ry iray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tenin'Andriamanitra sarotra sy mahagaga ty tenin'Andriamanitra ity. Ity Lioka 4:12 dia mety teny hoe tsy tahaka ny tenin' Jesosy Kristy rehetra. Aiza moa ilay Jesosy izay manambara fitiavana, izay miantso, izay mampianatra, izay maneho fitiavana ho amin'ny olombelona? Dia maninona eto amin'ny texte eto dia izy mibaiko ho amin'ny fankahalana. Raha misy manaraka ka tsy mankala ny rainy sy ny reny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny na ny ainy koa, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Maninona ny Jesosy Kristy? Ilay Jesosy izay fantatsika dia feno fitiavana, izay naneho fitiavana isan'andro mandritra ny fiainany manontolo, dia maninona eto izy? Dia mampianatra mba hankala ny rainy sy ny reninao. Teny sarotra angamba ho antsika olombelona. Ary rehefa nahita ity texte ity dia tamin'ny voalohany mety teny hoe angamba dia mety misy fahadisoana kely amin'ny fandika teny. Angamba ny teny amin'ny teny greka dia tsy hoe fankahalana fa angamba dia teny hafa. Na mety mitady koa vahaolana hafa koa isika. Dia ohatrany hoe raha mijery amin'ny Matio 10:10 dia misy ohatrany hoe tenin'Andriamanitra tahaka an'izany nefa tsy mitovy ny fiteny. Matio 10:7 ny anaran'i Jesosy: izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ohatrany hoe mety kokoa ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny Matio, satria dia Jesosy Kristy tsy miresaka momba ny fankahalana fa miteny hoe fotsiny ohatrany hoe eto misy ny fitiavany ray aman-dreny sy ny zanakao, dia eto ambony
ny fitiavan'i Jesosy. Dia angamba dia izany no mety kokoa antsika satria miresaka momba ny fitiavana. Dia misy ohatran'ny hoe comparatif momba ny fitiavana. Fa ny texta eto amin'ny Luka 4:40, ny Luka 4:40 dia tsy miresaka momba ny fitiavana eto. Fa mampiasa ny fiteny hoe fankahalana. Raha misy manaraka ka tsy mankahala ny erainy dia tsy azo ekena ho mpianatro. Alohan'ny ho ijerany amin'ny hevitra momba ity teny fankahalana dia mety nijery isika aloha aniza aloha ity tenin'Andriamanitra ity. Satria raha miverina amin'ny perikopa manontolo amin'ny Alahady 2 manaraka ny Trinité, dia misy koa amin'ny ny Romana 1 7:20 ka hatramin'ny 5:20, dia ny lohateny amin'ny teny gasy ity teny ity dia ny any faharatsiany ny toetry ny jentilisa sy ny mahamelika azy. Amin'ny faharatsiana ny toetry ny jentilisa. Dia ianao tsy iza koa dia izay kristianina rehetra izay mahita ity tenin'Andriamanitra ity dia mety teny hoe tsy ho ahy ity tenin'Andriamanitra ity ho an'ny jentilisa, ho amin'ny olona ivelany, ho amin'ny olona izay tsy mahafantatra an' Jesosy. Ka tsy concerné isika. Fa raha miverina amin'ny texta eto dia maneho tsara ohatran'ny hoe tsy ampy ny anona ny anarany hoe kristiana. Satria misy ina amin'ny 5:20 nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika Jesosy ka nanao tamin'ny hoe dia io ny momba ny fankalana. Midika hoe tena maro ny olona izay niaraka an' Jesosy. Maro ny olona izay miaraka amin'i Jesosy amin'ity fotoana io. Dia ohatran'ny hoe tahaka ny mpiara-dian'i Jesosy satria raha Jesosy nitodika dia midika hoe Jesosy tao aloha. Jesosy no aloha, ny vahoaka ao aorianan'i Jesosy Kristy. Dia mety izany tokoa ny fiainantsika. Rehefa zaho miteny hoe zaho mpianatra an' Jesosy dia satria zaho manaraka an' Jesosy. Dia Jesosy ho aloha. Dia zaho ao aorianan'i Jesosy. Fa Jesosy Kristy miteny hoe ohatran'ny hoe tsy ampy izany. Tsy ampy ny miteny hoe zaho ao aorianan'i Jesosy dia ampy ho ahy. Tena zavatra hafa ny hoe ny vahoaka eto miaraka amin'i Jesosy dia tsy mitovy. Zavatra hafa ny hoe ho tonga mpianatra. Io ny hafatra amin'ity texte ity. Dia misy condition maro mba ho ekena ho mpianatra. Ny voalohany dia raha misy manaraka ka tsy mankahala ny erainy sy ny reniny. Sy ny sisa. Ny faharoa nazovi no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ary fahatelo koa 5:30 ary toy izany koa ianareo rehetra raha tsy mahafoy izay rehetra aminareo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Midika hoe tsy zavatra automatique. Tsy zavatra automatique ny tonga mpianatra an'i Jesosy Kristy. Tena misy condition napetrany Jesosy Kristy amin'ity texte ity. Ary miverina amin'ny condition voalohany momba ny fankalan'ny erainao sy ny reninao sy ny vadinao sy ny zanakao sy ny rahainao sy anabavinao. Raha mijery tsara amin'ny filazantsara araka ny Luka, ny teny amin'ny teny grika momba ny fankalana dia ny anarana hoe miseo. Aiza ny toeran-kafa no misy ity teny ity miseo. Raha mijery amin'ny 4:40 amin'ny Luka dia ny evangelista dia ny mpanoratra ny filazantsara araka ny Luka nampiasa koa ity teny ity rehefa miteny hoe ny anaran'i Jesosy. Luka 4:40 tsy misy mpanompo
mahay manompo tompo roa fa ny anankiray no halany dia eto ny misy eo koa fa ny anankiray no ho halany ary ny anankiray ho tiana na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavoiny. Eto koa resaka momba ny fankahalana satria ho antsika olombelona rehefa miresaka momba ny fankahalana rehefa misy olona izay tsy tiako rehefa misy olona rehefa misy fankahalana dia tahaka ny texte koa amin'ny perikopy koa amin'ny alahady koa amin'ity alahady ity amin'ny Loka 7 rehefa misy ny olona izay tsy nanao zavatra tsy mety amin'ny mpianatry ny Jesosy Kristy rehefa tezitra i Jakoba sy Jaona mpianatry Jesosy satria nahita fa ny olona izay tsy te-handray an' Jesosy dia nanao iny nangataka an' Jesosy mba hampidera ny afo hitondra loza ho amin'ity olona ity, hitondra loza, hitondra fahafatesana, hitondra fahaverezana ho amin'ny olona izay tsy mitovy hevitra aminy. Izany ny fankahalana arakaraka ny fijerin'ny olombelona. Fa nanao inona eto, nilazay inona Jesosy eto? Jesosy niteny mafy amin'ny mpianany dia niteny hoe tsy fantatrareo ny toetry ny fanahy izay aminareo fa ny zanak'olona tsy tonga havery ny ain'ny olona fa hamonjy azy. Ka ny fankahalana eto koa tsy fankahalana koa izay tokony hitondra loza izay mifaly rehefa mijaly ny hafa satria ny tanjon'ny zanak'olona dia eto ny famonjeny ny olombelona. Ka eto raha miverina amin'ny Lioka 4:10 tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny anankiray no ho halany ary ny anankiray ho tiany. Dia raha mijery koa ny teksta anjarantsika raha misy manaraka ahy ka tsy mankahalany ny rainy sy ny reny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny ny ainy kosa ho azy dia tsy azo ekeny ho mpianatro. Ity fankahalana ity dia satria aloha ho antsika olombelona dia ho anao koa angamba ny rainao, ny reninao, ny vadinao na ny zanakao dia izy tonga Andriamanitra ho anao. Eto ny zavatra ratsy amin'ity teksta ity. Rainao matoky amin'ny rainao, amin'ny reninao, amin'ny vadinao, amin'ny famonjenao dia tena diso ianao. Rainao mino fa ny rainao no hamonjy anao, ny rainao ara-nofo. Ianao mino fa ny vadinao izy no lalana amin'ny famonjenao dia tena diso koa ianao. Rainao mino fa ny ainao ny antony famonjenao tena diso ianao satria maka olon-kafa ho Andriamanitra ao. Dia araka ny teny Lioka 4:10 tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa. Ka izany ny anto eto Jesosy niteny hoe momba ny fankahalana satria ianao koa tsy mahay manompo tompo roa, tsy mahay manompo Andriamanitra anankiroa. Iray ihany ilay Andriamanitra. Ka raha ianao matoky amin'ny olona manodidinao, amin'ny famonjenao dia tena diso ianao. Raha ianao mino fa ny reninao na ny zanakao dia izy no lalana amin'ny famonjenao dia diso ianao. Dia izany no tokony misy fankahalana amin'ny rainao sy ny reninao. Dia tsy midika hoe aza maneho fitiavana tsono amin'ny rainao sy ny reninao sy ny zanakao. Tsy izany ny hafatra amin'ity teksta ity fa aza maka azy ho Andriamanitra ao anao satria tsy izy
no hamonjy anao. Ahoana zany momba ny fitiavana raha mijery ity texte ity? Misy théologiana danois, Søren Kierkegaard ny anarany. Dia izy rehefa miresaka momba ny fitiavana, ny fifankatiavana, dia izy manazava fa rehefa miresaka momba ny fifankatiavana dia misy olona anankitelo. Misy ohatrany hoe ny olona A izay maneho fitiavana. Misy ny olona B izay mandray ny fitiavana. Ary ao amin'ny A sy ny B, ary manodidina ny A sy ny B, dia misy koa ny olona fahatelo dia ilay fitiavana, ilay andramanitra fitiavana. Dia izy no olon-dehibe ao amin'ity relation ity. Rehefa miresaka momba ny fifankatiavana, dia ny zava-dehibe tsy hoe ny A izay maneho fitiavana, tsy hoe ny B izay mandray ny fitiavana, fa ny fitiavana ihany dia Andriamanitra. Ka izy no tokony ny ivony ny relation rehetra. Rainao amin'ny fiainanao te haneho fotsiny ny fitiavana amin'ny rainao, amin'ny vadinao, amin'ny zanakao, mba ho faly izy. Dia ity texte ity maneho fa ho diso ianao. Ny antony ny fitiavanao voalohany dia Andriamanitra. Satria ianao tia an'Andriamanitra aloha. Satria ianao tia an'Andriamanitra indrindra. Dia izao voaneho mazava ny fitiava amin'ny rahalainao, amin'ny rainao, amin'ny zanakao. Fa ny objectif voalohany ny fitiavanao dia Andriamanitra. Rainao mifo maraina dia mieritreritra hoe fotsy, anao ina androany mba haneho fitiava amin'ny zanako. Anao ina androany mba haneho fitiava amin'ny vadiko. Ity fijeren'ny olombelona. Eto amin'ity texte ity, Jesosy Kristy maneho tsara fa ny objectif ny fitiavanao dia fitiavana an'Andriamanitra. Raha ianao tena tia an'Andriamanitra dia ho tonga automatika, ho mandeha ho azy zany ny fanehoan'ny fitiava amin'ny olona izay miaraka aminao. Fa aza diso ianao amin'ny direction ny fitiavanao. Rehefa miresaka momba ny fifankatiavana, tsy ianao ny zava-dehibe, ary tsy hoe ny olona koa izay mandray ny fitiavana ny zava-dehibe. Raha miresaka momba ny fitiavana dia ilay fitiavana tena izy io ny zava-dehibe. Eto zany momba ny resaka momba ny fankalana eto. Ka ny zavatra faharoa, ny hafatra faharoa amin'ity texte ity dia Jesosy Kristy maneho koa fa zavatra sarotra koa ny ho tonga mpianatra an Jesosy. Tena zavatra sarotra be, tsy zavatra mandeha ho azy. Na zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekeny ho mpianatra izy. Ary Jesosy Kristy naka hevitra anankiroa i Jesosy Kristy eto mba haneho izany mazava. Ny voalohany dia ny olona izay te hanao tilikambo. Dia mila mipetraka, mila mihevitra tsara aloha raha afaka havita ny asany na tsia. Ho antsika koa amin'ny SPFLME dia amin'ity volana Jona koa nanomboka ny fanorenan'ny toby any Port Saint-Rémy. Fantatsika fa efa ela no nanomboka ny fiomana rehetra. Ny ohatran'ny 30 taona niomana isika, nanomana zavatra maro, nitady vola, nietreritra tsara ahoana no hahavitan'ny asany ity. Ary ankehitriny na dia nanomboka ny asa dia hitantsika fa tena sarotra. Na dia nanomana zavatra maro, na dia niomana tsara isika dia tena sarotra koa ny lalana ho amin'ny fanorenana. Tsy zavatra mandeha ho azy.
Tahaka an'izany koa ny afatra faharoa mba ny mpanjaka izay miomana koa hanao ady amin'ny mpanjaka hafa. Mila mieritreritra tsara koa. Ahoana ny miaramila miaraka amiko? Ampy tsara ve amin'ity ady ity? Sa mila mitady vahaolana hafa alohan'izany? Tahaka an'izany koa ny tokony hojerentsika koa ny engagement miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dinio tsara aloha fa tsy zavatra mandeha ho azy. Tsy ianao miteny hoe fotsiny za mpianatry ny Jesosy dia vita dia zavatra mandeha ho azy dia ho tsotra be ny fiainako satria izay miteny hoe mpianatry ny Jesosy. Fiaina sarotra ny fiainan'ny mpianatry ny Jesosy Kristy. Tena fiaina sarotra. Ka etiko ny teksta dia maneho tsara fa misy sakrifisy koa rehefa ianao te hanaraka an'i Jesosy. Na zovy no tsy mitondra azy fijaliany ka tsy manaraka dia tsy azo ekeny mpianatra izy. Ao amin'ny fiangonana misy amin'ny Marie Rose dia misy ny frère franciscain no tompo-trano amin'ilay fiangonana. Raha miverina amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny fiangonana katolika dia François d'Assise amin'ny 12e siècle dia nanomboka ohatrany hoe ny mouvement ny franciscanisme dia ordre ohatrany hoe tonga ordre religieux dia nanoratra koa ohatrany hoe ny lalàna ho amin'ny frère franciscain. Dia ny frère franciscain amin'ny voalohany dia rehefa te hiditra amin'ny ordre franciscain ianao dia tokony hahafoy ny zavatra rehetra, amidy ny fananana rehetra mba hidira amin'ny ordre franciscain. Satria ho amin'ny franciscain dia izao ny fandika-tena amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Naka ity teny ity, toy izany koa ny anareo rehetra, izay tsy mahafoy izay rehetra anareo dia tsy azo ekeny mpianatra. Dia ho amin'ny frère franciscain dia hafoy ny zavatra rehetra, ny fananana rehetra, ny zavatra ao amin'ny tany rehetra. Ka ahoana izany ho antsika? Samy manana ny fananany ny marina. Dia eto, Jesosy Kristy miresaka momba ny fankalan'ny rainao sy ny reninao ary ny ainao koa. Rainao tokony hankahalany koa ny ainao. Dia dia fiantsoana amin'ny hamono tena ve? Tena tsy izany. Fa ny fanontaniana apetraka amin'ity teksta ity dia momba ny finoanao. Ahoana ny finoanao? Matoky an'iza ve ianao? Averiko Andriamanitra fa raha ianao matoky amin'ny rainao, amin'ny reninao, amin'ny zanakao, amin'ny famonjenao dia ho diso ianao. Fa matoky ianao androany dia matoky an'Andriamanitra. Araka ny voateny amin'ny Luka 7, ny zanak'olona tsy tonga havery ny olona, ny ain'ny olona fa hamonjy azy. Jesosy Kristy tonga amin'ny tany izy ho anao, tonga amin'ny tany izy ho amin'ny famonjenao, dia nanolotra ny ainy izy ho anao mba tsy ho very ianao fa na ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay. Ka matoky ianao amin'izao, matoky an'i Jesosy Kristy, matoky ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Izao ny lalana mba ho tonga mpianatra, mba ho tonga mpianatry ny Jesosy Kristy. Ny fiainan'ny mpianatry Jesosy Kristy dia tsy hoe amin'ny alahady fotsiny
ohatrany hoe za mandeha amin'ny fiangonana amin'ny alahady mandre ny tenin'Andriamanitra dia makahery koa makahery mafy makahery be eo amin'ny herinandro manontolo dia miandro amin'ny alahady manaraka mba handre ny tenin'Andriamanitra hafa. Ny engagement miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ny fiainan'ny mpianatry Jesosy Kristy dia isanandro hatramin'ny maraina ka hatramin'ny alina. Izany ny hafa maro ny vahoaka ny olona izay miaraka amin'ny Jesosy Kristy fa tena vitsy ny mpianatry ny Jesosy Kristy. Ka ahoana ianao? Ianao dia tahaka ny vahoaka ihany, tahaka ny vahoaka fotsiny izay miaraka amin'ny Jesosy Kristy? Sa ianao te ho tonga mpianatry ny Jesosy Kristy izay miaina miaraka amin'ny Jesosy Kristy, izay matoky amin'ny Jesosy Kristy? Ka mahay reza ianao, satria ny fiainan'ny mpianatry Jesosy Kristy dia tsy fiaina tsotra, tena sarotra. Ka mahay reza ianao, dia matokia. Dia fantaro fa raha ianao te ho tonga mpianatry Jesosy Kristy dia izy no ampahery anao, izy no hiady ho anao, izy hijanona foana miaraka aminao. Na dia sarotra ny lalana, na dia mety misy zavatra sarotra be amin'ny fiainanao, dia fantaro fa eto Jesosy Kristy miaraka aminao. Izy tsy hahafoy anao, izy miaraka aminao isanandro satria tia anao izy, satria izy te hamonjy anao, satria izy nahavita ny zavatra rehetra ho amin'ny famonjy anao. Efa manana ny famonjy anao raha mino amin'ny Jesosy Kristy. Izany ny vaovao mahafaly ho anao. Izao ny tenin'ny filazantsara ho anao amin'ity andro ity. Koa mahay reza ianao, matokia, satria ao amin'i Jesosy Kristy dia manana ny fiainana ianao dia ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray sy zanakary fanahy masina, izay hatrany taona indrindrako mandrakizay. Amen.